nefa iza no mahatanty ny andro avy ary iza no mahajanona raha miseho izy fa izy tahaka ny afo ny mpandrendrika sy ny savony ny mpanasa lamba. Malakitoko 7:5. Iarahantsika mahalala, iarahantsika mahafantatra ary miaiky voaporofo mihitsy fa efa amin'ny fiafaran'ny tantaran'izao tontolo izao isika. Ireo famantarana rehetra ambaran'ny tenin'Andriamanitra manam-porofo fa efa faran'ny tantaran'izao tontolo izao isika ankehitriny dia efa tanteraka avokoa. Manakaiky ny fiafaran'ny tantarany tany isika ary tena akaiky dia akaiky tokoa izany. Hodiovon'Andriamanitra ity tany ity ary tsy ny tany ihany fa ny olona koa dia hodiovon'Andriamanitra, indrindra ny fiangonan'Andriamanitra. Hodioviny mialohan'ny ahatongava ny fitsarana farany hitranga eto amin'izao tontolo izao. Fantatsika fa Andriamanitra no mifehy tantara, izy no mpitsara, izy no aneho ny sitrapony amin'ity tany ity ary ny olombelona rehetra dia tsy maintsy miseho eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitsarana. Anaisotra ny lamban'ny fiatsaram-belatsia eo amin'ny toetran'ny kristianina Jesosy Kristy ary tsy misy mihitsy fifampifankaroana ny marina sy ny diso. Tsy misy ny atao hoe marimaritra iraisana eo amin'ny izy sy ny tsy izy, eo amin'ny tena an'i Kristy sy ny an'ilay Kristy sandoka. Fantatsika tsara fa be dia be ny Kristy sandoka miseho amin'ny endriny maro samihafa, miparitaka manerana an'izao tontolo izao eo amin'ny fiarahamonina misy antsika ary indraindray aza mety eo akaikintsika mihitsy ny Kristy sandoka sanatry ny vava, mety ho isika mihitsy izany Kristy sandoka izany. Zao ary isika rehetra dia mpisoron'Andriamanitra avokoa isika, nantsoin'Andriamanitra mba haneho ny toetra marina izay feno fitiavana sy fahamasinana tahaka ny toetran'Andriamanitra. Ny rehetra dia omen'Andriamanitra tombontsoa, omen'Andriamanitra an'ilay atao hoe chance mba ahafahana miova fo ho amin'ny tsara ka ho ekena eo anatrehan'Andriamanitra. Misy vehivavy anankiray izay mpanoratra, Ellen Goldwait ny anarany, nanoratra an'izao teny izao io vehivavy io. Nomena toromarika hozy izy mba hanentana ny vahoaka antsika fa ilaina ny fivavahana ao an-tokantrano. Tokony hisy fiheverana mamy sy feno fangorahana mandrakariva eo amin'ny mpianakavy. Iray fo ao anatin'ny fotoam-pivavahana izy ireo amin'ny fanajana ny fo rehetra isa-maraina sy isan-kariva. Mandritra izany fotoam-pivavahana amin'ny maraina sy hariva izany dia aoka andinika tsara ny fony, ny mpikambana ao anatin'ny fianakaviana tsirairay. Aoka ho harenina izay tsy mety rehetra. Ary raha manandratra olona iray ny anankiray hafa na miteny tam-pasa iny dia aoka hangataka famelan-keloka ho an'ireo izay nandratra sy nanafintohina ny hafa. Amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana ao an-tokantrano io izany no ahitana ny toetran'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ao anatin'io fotoam-pivavahana io ao no hianarana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra satria efa hifarana tsy ho ela ny tantarany tany. Ho lanjain'Andriamanitra eo amin'ny mizana ny toetrako sy ny toetranao ka ao anatin'ny tokantrano no andiniana lalina ny toetran'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara ny mihaino toroteny any am-piangonana any amin'ireny fotoam-bavaka ireny fa ny voalohany indrindra izay hanehoana ny sitrapon'Andriamanitra dia ao an-tokantrano. Ao no ianarana ny tenin'Andriamanitra, ao no ianarana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra indrindra amin'izao andro farany izao. Ao no ahafantarana hoe ity akasitran'Andriamanitra, ity tsy akasitran'Andriamanitra. Manana didy lehibe amin'izany ny ray aman-dreny, mampianatra ny zanaka hoe izao ny lala marina, ity lalana diso, ity no mety, ity no tsy mety. Ao ihany koa no ianarana mifamela heloka rehefa misy tsy mety nataon'ny mpianakavy, ny mpivady, ny mpianaka, ny mpiray tampo. Ao ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 5:9-10 zao ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ao no ianarana ny toetra tsara rehetra. Noho izany dia manana didy mihitsy isika ray aman-dreny maneho toetra tsara, fiteny tsara, fiteny mendrika ao anivon'ny tokantrano izay misy antsika. Ekena fa tsy tanteraka isika
amin'ny maha-olombelobetsaka ny zavatra tsy tanteraka nefa ny herin'Andriamanitra dia anampy antsika mifampifavary amin'ny fahamatorana amin'Andriamanitra ka izao azomy mafy ny finoana, tazomy tsara ny finoana. Tanteraka amintsika izany hafatra izany. Hivavaka isika. Tompo tsara misaotra anao izay noho ny hafatra sarobidy nomenao anay. Ampianaro, amboary mba hanangana ny taberina kely ny fotoam-pivavahana ao tokantrano isan'andro ka hifampianatra ny fahamarinana, hifanampy, hifanoro amin'ny alalan'ny teninao, indrindra ihany koa hifamela heloka. Toany ny ray aman-dreny, toany ny ankizy sy ny tanora, amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen.